raha ny vaovao moa dia ho amin'ny rapitsy vao tanterahana ny fifidianana ny filoha lefitra misa enina sy ny mpampakateny eo anivon'izay FFM izay raha toka efa nifaritana tamin'ity androndroany ity ny fomba natanterahana izay fifidianana izay fa ny santatra ny fampiasana ny bulletin tokana teo anivon'ny FFM nandritry ny fanatanterahana ny fifidianana ny filoha ny Ratsamagaika ity teny amin'ny birao fiasany teny 67 hectara ny fomba nentina nampiasaina izay bulletin tokana izay tao anatin'ity fifidianana ity no entina antsika ao anatin'izao fanadihadiana izao. Bulletin tokana izay anisan'ny zava-baovao entina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity no nampiasaina ary nentina ny fifidianana amin'ny filohan'ny FFM. Nipetraka teo amin'ny bulletin na ny anaran'ny kandida na ny sariny ary teo amin'ny ilany havia no nametrahana amin'ny mariky ny safidy. Nampiasaina trano io fomba io na tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany izay nandraisan'ny kandida Roapolo Anjara na tamin'ny fifidianana fihodinana faharoa izay faninanany Rabotorsan Charles Sylvain sy Marary Edouard Ramanevy. Fifidianana zany tamin'zatsy kevitra isorana ny rehetra nanjay anjara tamin'ny fifidianana iny ary sorana ireo namana mifidy na tsy mifidy ihany koa zany. Zay mahasoa misaotra tsy azo fidianana ny voliko fidianana fa nafinaritra ilay izy. Midika ve izay fa hiala ao anatin'ny fampiasana no sa hitan-kevitra le asa efa rehetra sanatria satria matoa ao nangataka nanao fangatahana hiditra membre ny FFM dia manana andraikitra tiako tanterahina ao anatiny fa tsy voatery ho filohan'ny FFM vao mahavita zay andraikitra zay. Araka izany dia ny teo anivon'ny FFM no nisantatra ny fampiasana ny bulletin tokana izay anisan'ny ampiasaina ny fifidianana filoham-pirenena. Nizotra tamin'nympilaminan ny fampiasana izany ary tsy nisy ny fanoherana ny voka-pifidianana. Ny fanomezana ny fampitsoran-keloka angatahana na amnistie sur requête ary ny fanatotosana ny fampihavana pirenena no andraikitry ny FFM izay vao avy nifidy an'Andriamatoa Rabotorsan Charles Sylvain ho filohany androany.